Anio alahady fahatelo amby roapolo ny volana Jona 2024. Alahady fahatelo manaraka faefatra manaraka ny Trinité zay banjinantsika trano ny lohahevitra manao hoe miaro ny olony ny Tompo zay arahantsika amin'ny sampana mpanazava sy tily. Koa ndeha iraintsika ny hira firana fanampiny voalohany. Joanny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ho fideratsika an'Andriamanitra dia andeha ho vakintsika miaraka ny salamo. Salamo fahadimy amby enimpolo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Salamo fahadimy amby enimpolo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ho anao ny fahanginana sy ny fiderana, Andriamanitra ny ziono, ary aminao no anefana ny voady, ry mpiainy vavako,
ianao no tsony rehetra ny zava-mahamelokay dia mihoatra noho izay zakako nefa ianao no mamela ny fahadisoanay sabatra izay vidinao ka hampantonao itoetra eo akanjanao dia ho voky ny zavatsoa ao amin'ny tranonao izahay dia ny zava-masina ao amin'ny tempolinao zava-mahatahotra no ataonao amin'ny fahamarinana ho valon'ny vavakay ry Andriamanitra ny famonjenanay ao ry toko ny farany tany rehetra sy ny ranomasina eny lavitra eny mampiorina ny tendrombohitra amin'ny heriny izy misikina fanatanjahana izy mampitsahatra ny firondron'ny onjan-dranomasina izy sy ny fitabatabany firenena dia mahatahotra noho ny famantaranao ny mponina any am-parany tany ny amin'ny fiposahan'ny maraina sy ny hariva no amponinao. Amen. Iaraka ataontsika ny hira faharay sy roanjato. Vavakisika Jesosy misaotra anao izahay fa mbola nomenao tombonandro ka nahatratra ity andro anio ity ary indrindra no tantaninao tamin'ny tanam-pitiavanao ka tafavory eto amin'ny tempolinao masina ka afaka hidera sy hisaotra ary hanome voninahitra anao indray amin'ity anio ity koa manatrehana nefa ny masinao mba hanome fifantohana sy faharetan'eto ka tsy hiala maineto izahay raha tsy mandray fitahiana avy aminao. Tahiorana namanay mbola eny an-dalana afaingan Jesosy dian'izy ireo izay tsy afaka ihany koa no ny antony maro samihafa dia vangio amin'ny fanainao masina ka amin'izao fo dia ireo izay manaraka izao fotoana izao amin'ny tambazotra ianao ihany koa Jesosy no mba hanome fifantohana ho azy ireo ary ho hatrehanao ane izany dia izany vavaka izany tsy ampy sy tsy feno raha tsy amperahanay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe Chanel izay ny an-danitra ho amasinina eny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao ane sitraponao etsy an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay io izay anasaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakampanahy famanafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen.
afaka mipetraka isika. tonga amin'ny fotoana ny ankizy sy ny tanora sika ka iangaviana ny tanora sy ny ankizy rehetra hitsangana. Vavaka sika Andriamanitra mbola vilom-pisaorana anao indray izay amin'izao maraina izao afaka midera mankalaza ny anaranao raha ny afatra avy amin'ny teninao izahay dia rotsain'ny fanahinao masina amin'ny anaranao Jesosy, amen. Eo am-pitsanganana ihany sikafantsika ny baibolintsika ao amin'ny Isaia toko faha-efapolo ny andininy faraiky amin'ny telopolo. Isaia toko faha-efapolo ny andininy faraiky amin'ny telopolo. Rehefa hita izany dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa, elatra ny oekarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka, amen. Afaka mipetraka sika. Indray andro nisy ankizy lahy kely niompy akoho izy dia eo am-pamanana ny akohany izy no nisy voromahery latsaka avy any, zanaka voromahery dia nalainy le sady faly satria hoe ny voromahery mpanjaka ny biby dia niompy miaraka amin'le akohany teo ilay voromahery dia rehefa ela ny ela manaraka ny ataon'le akoho le voromahery na ny fihinany na ny fombany dia indray andro amin'izay rehefa nandeha ny fotoana nijery an'le biby le dadany nijery an'le akoho dia gaga nahita fa misy voromahery miaraka amin'le biby ompian'le zanany dia nanontany izy hoe fa ataonao inona atao tokotany ato ity voromahery ity dia namaly le zanany hoe hitany dada tamin'nisy taona nijery tato tokotantsika voromahery io dia nompiako dia ozy le dada mamantsy anazy hoe kanefa ny voromahery no mpanjaka amin'ny biby dia izay nanaovan'Andriamanitra azy ka tsy ho tonga akoho noviana izy sady niraisiny ka nientiny teny ambony avoana kely le voromahery dia natsipiny dia nanidina kely ohatrany hoe 2 metatra 2 metatra dia miverina nakeo amin'le akoho namany any dia faly ery le zanany hoe tsy lasa le vorona fa miverina teo aminazy any dia ozy le dadany hoe aleo verenako entiny eny ambony tendrombohitra le izy dia nientiny teny le voromahery dia natsipiny dia sady mivelary ny elany rehefa elany nanidina ihany le voromahery dia gaga le zanany sady nalahelo dia fa maninana alefa nidady izy nazavainy azy teo hoe voromahery mpanjaka amin'ny biby tsy tokony araka amin'ny akoho mihitsy izy dia tapetsika eo le tantara fa ny afatra tokony ho raisina amintsika raisina amin'izay teny izay dia tsika tokony anana ny mampiavaka atsika foana tsika zanak'Andriamanitra efa vita batisa maka ny endrik'Andriamanitra dia rehefa tafalatsaka amin'ny naman-dratsy rehefa voageja amin'ny faratsiana dia tsy afa-mialo antsony ny tanjon'Andriamanitra amintsika nefa dia olohantsika fa tsy ho rambona. Firifiry moa ny any am-pianarana rehefa anontaniana hoe inona ny tanjonao rahatrizay dia teny hoe piloty, dokotera, hoe polisy ohatr'izany na hoe hôtesse dia raha sanatria hoe tavela miaraka amin'ny naman-dratsy eo foana dia tsy afaka hanatratra an'le tanjontsika mihitsy sika, amen.
raha antsika mamaky le teny averina farany amin'ny anaran'i Jesosy fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa elatra ny akarany tahaka amin'ny voromahery hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka amen iaraka ivavaka isika Andriamanitra mbola velom-pisaorana anao indray zahay fa avy nandray ny teninao rotsay aminay zany teny zany ho fanilo ao anatinay mandrakariva saotra raha eo amen soratra masantsika zany dia hitantsika ao mpanjaka voalohany toko fahaenina ambin'ny folo ny andin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo mpanjaka voalohany toko fahaenina ambin'ny folo ny andin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo rehefa hitantsika zany dia hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny taona fahaenina amby roapolo nanjakan'ny asa nanjakan'ny Joda no vao nanjakan'ny elahy zanaky Baza tamin'ny Israely tao Tirza ary nanjaka roa taona izy ary Zimri mpanompony komandiny antsasaky ny kalesina ny komy taminy raha nisotro ho mamy tao Tirza tao an-tranon'ny Arza lehibe ny tao an-dapa tao Tirza izy dia niditra Zimri ka namely ny elahy ho faty tamin'ny taona fahafito amby roapolo nanjakan'ny asa nanjakan'ny Joda ary izy no nanjakan'ny solo azy Tesalonianina voalohany toko fahadimy andin'ny fahaefatra ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo. Tesalonianina voalohany toko fahadimy andin'ny fahaefatra ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo. Fa ianareo rahailay tsy ao any maizina mba tratranareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro. Tsy any alina na any maizina isika, koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, fa aoka hiambina ka hanohy ny tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina, ary izay mamy dia mamy amin'ny alina. Fa satria any andro isika, dia aoka hanohy ny tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana, ny fiarovan-tratra, ary ny fanantenana, ny famonjena, ny faharovan-doha. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona amin'isika, dia matsiaro na matory, koa mifanary sy mifampahatanjah tahaka ny ataonareo ihany. Lioka toko fa raika amby roapolo nandin'ny fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny andin'ny fahaenina amby telopolo.
Lioka toko fa 20 nandiny fa 4 ka hatramin'ny andiny fa 9 rehefa hita izany dia vakitsika eo am-pitsanganana amin'ny anaran'ny Tompo ary mitandremo fandraony fonareo vesara ny vokatry ny fisotsotoka sy ny fahamamona ary ny fiahiany izao fiainany izao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fanjika izany andro izany fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany fa miambena ka mivavah manjakarivo mba ahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Amen. Ray masina manao masinana eo ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isika Andriamanitra dia midera sy mankalazanao zay amin'ity androany ity. Sotranao zay fa mbola nomenao niny teny indray ary androtsainy fanainao masinao ny mpanomponao izay tory an'izany teny izany. Dia izay koa Tompo mba ampio mba hanana fifatohana raha iaino izany teny izany ary alaviro izay rehetra manelingelanay. Misaotra Jesosy eo. Amen. Ry malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny filazantsarani Jesosy Kristy araka ny Lioka toko fa 2 ny andininy fa 4:30 ka hatramin'ny andininy fa 9:30 no angalantsika afatra ny amin'ity anio ity. Ny filazantsarani Lioka mory havana dia filazantsara mitodika sy mahakasika ny fiainan'ny olona rehetra. Ko raha miteny Jesosy Kristy eo amin'ny andininy fa 4:30 hoe ary mitandrema fandraony fonareo vesara ny vokatry ny fisotrontoka sy ny fahamamona ary ny fiahiana zao fiainana zao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika zany andro zany dia tena mahakasika ny fiainan'ny olona rehetra zany. Tsy misy sarangan'olona sy ny soratana zany ity filazantsara ity ho an'ny olona manan-karena na ho an'ny olona mahantra na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy na ho an'ny antitra na ny tanora fa ho an'ny olona rehetra. Ary zany indrindra ny mampiavaka ny filazantsara araka ny Lioka. Ka raha mijery ny toko fa 1:20 sika manomboka eo amin'ny andininy fa 5 sy ny fa 9 dia milaza ny fanambarana mihezinezina nataon'i Jesosy Kristy ny amin'ny fiaviany indray tsara ny velona sy ny maty, izay maneho indrindra ny mahampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra azy. Ary eo amin'ny andininy fa 10 sy ny fa 11 dia izao no lazain'i Jesosy Kristy
Isy firenena hitsangana mely firenena, ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, ary isy horohorontany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa, ary isy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Hitantsika eo ry havana fa ny olana misy ankehitriny dia efa voalazan'i Jesosy Kristy mialoha avokoa ary tanteraka izany. Mahatonga tahotra sy tebiteby eo amin'ny kristianina izany tranga izany. Eto anefa ho fiarovan'Andriamanitra antsika dia tsy nilaza fotsiny an'ireo tranga ireo Jesosy Kristy, fa nanome fomba hiantrena an'izany koa izy mba hiarovany antsika. Araka izay hitantsika eto amin'ity perikôpa antsika ity, mba ilazana mazava ny amin'ny fitondrantena tokony ananan'ny mpianatra mba hahafahany miroso amin'ny fahatsara-mpitondran-tena hiatrena an'izany fiaviany Jesosy Kristy fandroany eny amin'ny raholy-lanitra izany. Ka eo ampiandrasana ny fiavian'ny Tompo ary havana dia izao ny tokony atao: miambena, miambena, miambena. Zany nambaran'i Jesosy Kristy raha nilaza ny tokony ataon'ny mpianatra izy eo ampiandrasana ny fiaviany. Hitantsika izany eo amin'ny 9:9. Iray amin'ny fomba nehoana ny fiambenana ry havana ny fitandremana, satria tokoa no hoe mitandrina dia midika hoe aoka ho malina, mijoro, miomana. Izany dia maneho fa misy zavatra tsy maintsy hatrehinao, tsy maintsy hiaretanao, ary tsy maintsy misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainana. Noho izany, amin'ny fahamalinana sy amin'ny fitandremana ampaharetana amin'ny fananana fitondrantena mendrika no hiandrasana ny fiavian'ny Tompo. Satria raha milaza izy hoe mitandrema fandraony fonareo vesarany vokatry ny fitondrantena, fisotroan-toaka sy ny fahamamona ary ny fiahinan'izao fiainan'izao, fa ho avy tampoka aminareo ka ny fandrika izany andro izany. Araka izany ry havana dia ny zava-dehibe dia ny hoe miambina. Ny miambina dia miaro tory, mifoa, miratra. Izany hoe olona tsy manan-kipo maso, fa ny tena fahavoazan'ny mpiambina manko ry havana mandritry ny alina dia izy resy ny toromaso, izy sondriana sy variana amin'ny zavatra hafa mampiasa ny saingy, dia ny amin'ny fiahinany amin'izao fiainany izao. Ka tsy henony intsony ny olona tonga manantona azy, na ny Tompo izany, na koa mety ny fahavalo mihitsy azy, fa ny tena loza izay ambaran'i Jesosy Kristy eto dia ny mpiambina mamo. Ka sady mamo ny toromaso, no mamo ny fisotro-toaka, ary indrindra reraky ny filana samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ny olona mamo mantsy ry havana dia reraka tsy tompony tena nitsony, ka tsy fantany kory azy na zay mety hahafaty azy na ny ora fiambenana, tsy fantany akory zany. Fa ny mpiambina endry kosa dia miariary, fa mahatoky izy ary maharitra sy marina amin'ny asany, ary dia ho vonona mandrakeriva izy amin'izay rehetra mety hiseho sy hitranga mandritra ny alim-piambenana. Araka ny voalazan'i Jesosy Kristy hoe sambatra ny mpanompo izay ho hitany tompony miambina raha avy izy. Hitantsika izany eo amin'ny Lioka 12:7-30 tapany voalohany. Ry havana malala, ho avy tampoka tokoa ny Tompo. Indraindray isika dia variana amin'ny fafinaretana izay misarika antsika hosindritory amin'ny filan'ny nofo. Koa ny fiahinan'ny nofo ny tena lasa andanitsika ny fotoanantsika, dia ny amin'ny rendrarendra isan-karazany izay tena lasa fahazaran-dratsy mihitsy azy. Ry havana, tsarovy fa ny fankam-panahy mandrian'ny satanantsika avokoa ny amin'ny nofo izay hisariany antsika ho lavo sy ho vary lavo, ka mitarika antsika ho amin'ny fahafatesana, ho amin'ny faharavana, ho amin'ny fahasimbana, ary indrindra ny fahavoazana teraka izany. Anisan'izany ohatra ny fikorontanana eo anivon'ny tokantrano, tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny fiainana, tsy misy fiadanana intsony. Eny na amin'ny fifandraisana amin'ny manodidina aza dia toa mikorotana avokoa, ka tsy mahalala izay tokony atao intsony ny olona. Mampitandrina antsika kosa ny Tompo eto, fa tsy maintsy ho avy izy, ka tokony ho haintsika ny miandry ny fiaviany
amin'ny fiambenana satria raha ho avy ny tompo dia ny tsara tsika zany ary ho avy tampoka ka sao tsy ho isan'ny mpanompo mahatoky sy marina isika ka homeloka eo anatrehan'Andriamanitra noho izany ry havana malala miambena ka aoka hananantsika ilay toetra efatra izay lazain'i Paoly eo amin'ny Tesalonianina voalohany 5:9 dia ny fiarovan-tratra sy ny fiarovan-doha. Fiarovan-tratra dia ny finoana sy ny fitiavana ary ny fiarovan-doha dia ny fanantenana sy ny famonjena. Fa efa olona novonjen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika kosa miambina ka tsy hitondra tena tahaka ny amin'ny maizina fa amin'ny mazava. Fa tsy izany ihany ry havana no lazain'i Jesosy Kristy eto mba hiandrasantsika ny fiaviany fa eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo ihany koa dia mila mivavaka. Eo amin'ny 9:9 ihany no ahitantsika an'izany. Dia ilay toro lalana omeny Jesosy Kristy ny mpianatra amin'ny fiandrasana ny fiaviany. Fa mba ahafahantsika manatanterana tsakany sy andavana ny fiambenana dia tsy maintsy matanjaka tsara sy mahery ny mpiambina. Ka ao anatin'ny fiambenana ny fiaretan-tory dia ny asa takina amin'ny mpianatra ry havana dia ny mivavaka. Ny mivavaka moa dia fametrahana ny fiainana eo amin'Andriamanitra, fametrahana ny fihetsempo amin'Andriamanitra ihany koa satria mazana mantsy ny fihetsempontsika dia mety manimba ny hafa izany. Ka ny mpiambina ketraka, osa, reraka dia tsy atody na havita ny asa fiambenana mandritra ny alina. Asehon'i Jesosy eto ry havana fa anisan'ny fanovozan-kery mahomby atolotra ny mpianatra dia ny vavaka. Fa hoy izy hoe fa miambena ka mivavah mandrakariva mba hahery anareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Ny vavaka ry havana araka izany dia fiombonany aina amin'Andriamanitra mba ahafahana mangataka aminy ny herin'ny fanahy masina, mba ahafahantsika mandresy izay mety karazana fankapanahy, fandrika maro samihafa ahasondritory atsika mandritra ny alim-piambenana. Ka ny voalazan'ny tompo eto dia ny hoe mivavah mandrakariva, izany hoe mivavaka hatrany hatrany ka aza mitsahatra ary atao fiainana mihitsy izany mandra-pahatonga ny tompo eny amin'ny raha hoalanitra indray. Fa hoy Paoly raha nananatra ny fiangonana tao Efesosy izy araka izay hitantsika eny amin'ny Efesianina 5:9 manao hoe ary mivavah mandrakariva ao mifanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ary miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ry havana malala, isika kehitriny koa ve mbola miaina amin'ny fiainam-bavaka sa mbola variana amin'izao fiainana mandalo zao, variana amin'ny filana sy ny fitadiavam-bola ka tsy manam-potoana intsony na ny ivavahana azy? Ry havana malala, tsarovy fa ny tanjon'ny devoly dia ny andavo anao sy ny animba ny fiainanao, ny fiainan'ny ankonanao, animba amin'ny mombanao rehetra ka mikendry ny avery anao fa tsy mikendry izay asambatra anao akory. Fa raha tsara fiombonana sy fifandraisana amin'Andriamanitra isika dia tsy handaitra, tsy ahomby amintsika amin'ny fankapanahy. Tsarovy fa ny vavaka no nampahery an'i Jesosy Kristy ka nafahany nandresy ny fankapanahy. Ny vavaka nataony nampahery azy hiatrika ny fahoriana izay tsy maintsy hiaretany. Ko anao ihany koa, ho anao izay mpanaradian'i Kristy, ataovy zava-dehibe eo amin'ny fiainanao ny vavaka. Fa izany no hery no azahoana hery ahafahana hiantrehina indray izao fiainana mandalo izao. Eny indrindraindrindra fa amin'izao fiainana feno fahoriana, feno fimenomenonana etseroa no ny fiakaran'ny vidim-piainana, apetrao amin'ny tompo ny fiainanao. Fa izany no azahoantsika hery ahafahana miatrika ny fiavian'i Jesosy Kristy. Raha fehezina ary ry havana, ny hafatra izay nambara dia izao: misy fahoriana sy fikorontanana maro samihafa mitranga izay tsy maintsy hiarentantsika, tsy maintsy hatrehantsika, mitady hanaketraka antsika manoloana ny fiavian'ny tompo. Fa mandritra ny fiandrasana izany fiavian'i Jesosy Kristy izany dia manana ireto fitondran-tena ireto isika: dia ny miambina,
sy ny mivavaka. Mety fafinaretana mandalona fahasambarana miserana no azontsika mirevirevy sy ny fidorohana zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelona, nefa tsarovy fa faharavana sy fahasimbana no raisitsika amin'izany, atonga antsika ho lasa tsy olombanona, ho lasa olona tsy vanona ihany koa miambena. Ialao zany fahazaran-dratsy zany. Reseho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, lay tompony tompo, manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra zany, ary mahareta mivavaka. Ka raha ho avy ny tompo dia hiteny aminao hoe tsara zany ny mpanompo tsara sady matoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ho an'Andriamanitra ireny voninahitra. Amen. Ravana malala manoloana an'izany afatra izay nampitondran'Andriamanitra ny mpanompony teo dia andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka. Ry Andriamanitra mpamindra fo, ry Andriamanitra lay tia dia tia anay tokoa. Misaotra anao izahay ny amin'ity alahady 7 Jona ity, mbola nafahana indray ny aino ny teny soratra masina, ny afatra izay ampitanao aminay tsirairay avy. Nanambara taminay ianao Andriamanitra fa mila miambina izahay, maniraka anay hiambina, hitandrina ary homarina, hijoro tsara, hiorina, ary maniraka anay andeha hitondra tena tsara mendrika eo anatrehanao. Mamindrafo aminay, mamelany elokay, satria mifanohatra amin'izany ny zavatra ataonay. Tsy mailo izahay, variana amin'ny zavatra hafa, mamo ny torimaso, mamo ny toka, variana amin'ny fafinaretana, amin'ny rendrarendra, amin'ny filan'ny nofo, kanefa ianao dia maniraka anay hiambina, satria ianao dia ho avy tampoka. Mamindrafo aminay, mamelany elokay, satria dia mpanota eo anatrehanao izahay. Tokony hanana finoana izahay, hanana fitiavana izahay, ary hanana fanantenana sy famonjena, satria manana anao Kristy. Kanefa raha tsy miampina izay dia zava-pony izany. Nanome afatra ho anay koa ianao ny mba hivavaka. Ny vavaka no ho an'ny fifandraisanay aminao Andriamanitra, ary ny vavaka no ametrahanay ny fiainanay aminao Andriamanitra, satria ny vavaka no fimbonanay aminao Andriamanitra, tokony vavaka mandraka ariva izahay ho ny teninao. Kanefa tsy izany no ataonay, tsy manisy fotoana hivavahana aminao izahay. Vavaka no ahafahanay mandresy ny fakapanahy, kanefa izahay dia avezivezy ny fakapanahy maro samihafa, fa tsy ampy ny vavaka izay ataonay aminao. Tsy manisy fotoana, ary indraindray ara na dia manana fotoana ara fa variana amin'ny zavatra hafa, kanefa ny vavaka irery ihany no hery ahafahanay miatrika ny fiainanay miaraka aminao Jesosy Kristy Tompo, mba hananany fandresena mandrakariva. Raha tsy mivavaka izahay dia simba ny fiainanay. Raha misaraka aminao izahay dia tapaka ny fifandraisanay aminao, dia tsy mahay manao na inona izahay. Mamindrafo aminay, mamelany elokay. Izany dia petraka aminarinao Jesosy Kristy Tompo. Amen.
fanandavana raisompifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka izay omeny ny tompo atsika. Hoy ny tompo, izaho efa nandevina ny fahadisoanareo tahaka ny fandevina ny jahona, ary efa nandevina ny fahotanareo tahaka ny fandevina ny rahona. Ko miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ko ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana, voavelany elokareo midy eran'ny tompo. Sambatry ny olona izay voavelany elo sy voasarona ho fahotana. Sambatry ny olona izay jesainy Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ivavaka isika. Irandriamanitra ranay io, misaotra anao izay amin'izao fotoana sy ora ahafahanay mivavaka mangataka aminao Andriamanitra ilay naharin'ny lanitra sy ny tany. Misaotra anao izay ny amin'ity ora ity, izay mbola ahafahanay mivavaka ho an'ny firenenay. Ianao Andriamanitra no angatanay hanome fahendrena ny vahoaka malagasy tsirairay avy, ary mba hombain'ny fananao masina trany ny olona tsirairay avy hatrany ambony indrindra ka hatrany ambany indrindra. Ary ianao Andriamanitra no ampiseho ny herin'ny fiasanao ny amin'ny firenenay, ary avotinao izahay, ary ampinao izahay, taio hatrany ny zavatra tsara misy amin'ny firenenay, ary izay mety ratsy dia atsarao lasa mety tsara avokoa ny fiainan'ny firenenay. Apetraka am-pelantananao ny fiangonana tsirairay avy eto Madagasikara, ny fiangonana rehetra mihinanao Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy, mihinanao Andriamanitra ray zanaka fanay masina naizanaiza maneran-tany, mba tena fiangonana mahajoro, marina, miorina ao aminao Andriamanitra, mba hisiny famonjena, satria ny fiangonana no vavahady lalana makany aminao Andriamanitra. Apetraka aminao ny sampana izay misy aminay amin'ity fiangonana izay misy anay ity. Eo ny sampaty izay nitarika tamin'ity fotoana an'ity androany ity. Ianao Andriamanitra nangatanay ampiroborobo, ianao Andriamanitra nangatanay taridalina amin'ny lalan'ny fananao masina trany amin'ireo mpanabe rehetra, miaraka amin'ny kape sy ny chef-tainina rehetra sy ny chef rehetra ao anatin'ny sampaty. Ianao nangatanay hanoro lalana amin'ny fitondrana ny sampana izay misy amin'ity fiangonana ity tsirairay avy. Vavaka aminao izay ny amin'ny mpitandrina, na ny eto an-toerana, na ny tsy eto an-toerana. Ianao Andriamanitra nangatany homba ny tsirairay, na miditra, na mivoaka ny tokantranony, amin'ny fitondram-piangonana. Ianao no angatanay toetra trany fananao masina hiasa amin'ny mpitandrina tsirairay avy. Eo ny zanaka izay manala fanadinana, misy efa navita, misy nefa mbola hiatrika an'izany. Ianao Andriamanitra no angatanay hanolo-tsaina, ary ataonao miavaka tokoa ny zanaka ny kristiana ny manompanao sy ny tsy manompanao. Eo ny kristiana namanay izay manaraka amin'ny tambadrosa-tserasera. Ianao no angatanay ampitombo hatrany ny finoana ho an'izy ireny, na dia tsy eto miaraka aminay azy kanefa manaraka amin'ny
Facebook sy ny sisa. Eo anao Andriamanitra no angatanay amin'ireo namanay izay tsy salama any amin'ny tokantrano tsy afaka miaraka aminay. Ianao no fahasalamana ho an'izy ireny tsirairay satria ianao Andriamanitra dokotera ambony dokotera rehetra ary ianao no manome fofinaina mahavelona ho anay. Ianao Andriamanitra no angatanay koa amany olana kristianina izay manana olana any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny tribunaly ary ireo olona izay tratrany tsindry azo lena. Ianao no angatanay anafaka an'izy ireny amin'ny olana maro samihafa izay tsy haivahana. Ianao Andriamanitra koa no angatany aminay tsirairay avy izay tonga eto, manatrika eto, na manaraka aminay amin'ny tambanjotra serasera. Ianao no angatanay anome amany olana izay mety misy amin'ny tsirairay avy tsy hakanavaka na inona fa ianao Jesosy Kristy mafantatra ny ao anatin'ny fony tsirairay avy. Ianao no angatanay ama izay rehetra manakorontana ny sainay, manelingela ny fonay tsy ahafahanay mifantoka ny aminao Jesosy Kristy Tompo ary indrindra tsy ahafahanay mivoatra azahoanay fiadanana avy aminao Jesosy Kristy Tompo. Izany dia petraka aminaranao Jesosy. Amen. Navana malala okisika hiaraka anaiky sanambarany fanekem-pinoana kristianina. Dia resantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao dia ny fanekem-pinoana nikeanana ny laharana faharoa. Fanekem-pinoana nikeanana laharana faharoa. Sika rehetra miara manao hoe raitsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, nateraka ny ray ny talohanyizao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no naharina izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady famonjena antsika, dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virginy, dia tonga olona izy, nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika. Tamin'ny anapahan'i Ponty Pilato izy maty izy ka nalevy, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tany ankavanany iray, avy ihany no hiaviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty ary mandraka izay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaoana sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany, isika mino ny fiangonana iray, masina miorina amin'ny fanambarana apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray famelan-keloka sady manantena ny fitsanganana maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoana izay ilazana nambarana ny vaovao-piangonana antsika ko mangataka ny tompon'andraikitra amin'izany androso. Ho amintsika izay amin'ny Kristy any fiadanana, fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota, fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika ary amin'izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa, ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavana fahazava-tsaina mba ho fahatanterantsika ilay marina, ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay, anaka arovo ny tenanareo amin'ny ratsy. Jona voalohany 5:5-20 ka hatramin'ny 1:20. Toy izao indray ny vaovao iray tamin'izao maraina izao, vaovao avy any ivelany. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Noho ny mahiraintsika amin'ny Jesosy Kristy Tompo dia fifaliana ho anay mampafantatra anareo fa feno 10 taona amin'ity taona 2022 ity
ny nampiasa iombonana teo anivony foibe FFPM ny pastora 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 izay toniany FFPM. Noho izany dia fifaliana ho anay birao sy ny mpiara-miasa eto amin'ny anivony FFPM ary ny komitiny fankalazana ny manasanareo hiara-mankalazan'Andriamanitra ny alahady 17 volana Jona manomboka 10 maraina ao amin'ny FLM Ivato. Aorian'ny fanompoam-pivavahana dia isy fiarah-misakafo ho tanterahana amin'ny akanjazavavy Beoririka manomboka amin'ny 12 sasany. Dia mamangy sy manao veloma mahafinaritra amin'ny anaran'ny Tompo Jesoa. Avy amin'ny departementan'ny fiangonana foibe FJKM tsy adana feno fahendrena. Ry havana ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ary indro izahay mikasanao trano ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitray. Ho fanatanterahana izany fanorenana ny tranon'Andriamanitra izany, izahay FJKM tsy adana feno fahendrena ambany fiahiny departementan'ny fiangonana foibe FJKM dia manao hetsika tamin'ny alahady 7 Jona tontolo andro iarahana tamin'ny STK ziona amin'ray ao amin'ny FJKM Manjakandriana. Dia efa vita moa izany fotoana izany fa raha misy ny fanampiana izay azontsika atao dia manatona ao ambirao-tandrina. Vehivavy kristiana mpiara-mivavaka eto Madagasikara. Fanasana anatrika fotoam-pivavahana fitondrana mivavaka ny kongresy ny VKMM ny asabotsy 20 volana Jona manomboka amin'ny 2 ora ao amin'ny aumônerie protestante CNSO. Ry havana ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Anatanteraka kongresy isika vehivavy kristiana mpiara-mivavaka izay atao eto Antananarivo sabotsy namehana ny 7 faharoapolo fa 20 volana Jolay ho avy izao. Koa amin'ny mahiraintsika ao amin'ny Tompo dia tsy misalasala manasanareo anatrika ny fotoam-pivavahana fitondrana mivavaka izany kongresy izany ny sabotsy 20 volana Jona amin'ny 2 ora tolakandro ao amin'ny aumônerie protestante CNSO. Mariana fa iseho an-tsehatra amin'izany izay mitondra ny lohateny hoe Estera ilay vehivavy mahery fon'ny firenena. Noho ny fahatokiako fa anaiky anareo no anoratako izany aminareo dia manao veloma amin'ny anaran'ny Tompo. Ny synodam-paritany arivo avaradrano amin'ny alalan'ny vondrom-paritany laika dia manasantsika anatrika ny famelabelaran-kevitra izay atao ny sabotsy 20 volana Jona ho avy izao iarahana anasana ny mpitandrina na ny katekista delegé. Ny fotoana dia sabotsy 20 volana Jona amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 7 ora maraina toerana akany FJKM Ambohipanja Fitiavana. Lohahevitra inona no andrasan'ny fiangonana amin'ny sampana laika. Mpitarika Andriamatoa Ratefiarivony Romula filohan'ny komity laika mandaa ny kolikoly sady mpikambana amin'ny SFL foibe no mpanolo-tsaina ny vondrom-paritany laika. Ho fitsinjovana amin'ny fotoana rehetra indrindra ireo dia ataontsika amin'ny fiarahana misotro dite sy ny kafe ny maraina. Koa fandaminana dia angaviana ny isam-pitandremana andefa nisan'ireo izay anatrika dia manatona amin'ny braony sekretaria maka ny laharana tarbian'izy ireo. Manantena indrindra fahatongavantsika maro indrindra amin'izao fiandohan'ny fitaom-panavozana izao. Ny FJKM avy any fisakana izany hoe zanakam-pelezana dia manao fampisehoana rindran-kira noho ny 70 taona izay atao anio hariva eto amin'ny fiangonantsika dia anasanantsika rehetra amin'izany. Ny alahady 7 volana Jolay alahady hitondrana mivavaka ny mpitandrina Reverend Dr Rakototsafy Mikael Mianakavy
koa dia manentana antsika mpianakavin'ny finoana ny amin'ny fanoanana izy ireo. Dia mbola misy ny varopy izay ho zaraina antsika rehefa amin'ny fotoana ny rakitra ary heverina amin'io andro io. Mamanga ny fiangonana sy ny fikambanan'ny dekona sy loholona rapitso alatsinainy fa 4 volana jona amin'ny 5 ora sasany fotoana eto am-piangonana noho ny fodiamanjon'ny reniny général rasolo. Ny talata 15 volana jona manomboka amin'ny 7 ora maraina kosa no fizarana amin'ny fanampiana ho andreo fianakaviana sahirana eto amin'ny fiangonana sy ny manodidina. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana dorcas fiadanana. Misaotra an'Andriamanitra ny mpitandrina ny biron fiangonana ny renim-pia ny sampana rehetra izay tonga ny kristianina rehetra ny tokantrano izay nampiantrano fatateraka somatsara ny fankalazana amin'ny fetiny reny izay natao teny avolomaly manonona ny fiadanana ho amintsika rehetra mijanona vetivety isika mpikambana rehefa mirava izao fotoam-pivavahana izao. Sampana safifa alahady faha-efatra nio misy ny asa sy fampahirezana dia manatanteraka ihany koa izy ireo ny asa sy fampahirezana izay atao any an-trano na atafika masina dia iangaviana ireo izay manam-paniriana amin'izany isoratra anarana ao amin'ny biron mpitandrina. Komity sosialy mivory ny komity sosialy anio rehefa vita ny fanompom-pivavahana. Sampana sekolelahady. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa totosa somatsara ny fanadinana teto amin'ny ivon'ny fiangonana. Ho an'ireo kilasy izay makany amin'ny centre 𝗧𝗥𝗜𝗚 Mandravoangy fivavahana kosa dia efa misy ny fandaminana ny arahana tamin'ny mpampianatra dia iangaviana mba anaraka izany. Miverina ny rantsana-tanketsa anio hariva amin'ny 3 ora tolakandro. Sampana mpanazava stily. Isaorana ny tompo fa tanteraka omaly sabotsy 12 volana jona ny fiarahana miombavaka ho an'ny faritany mpanazava stily Analamanga Voany ho fangataham-pitahiana ho an'ny firenena. Isaorana ray aman-dreny nandefa maro ny beazina satria isan'ny fivondronana maronisa sy maro-potoana tamin'ny fahatongavana ny fivondronantsika ka nahazo maro-pakasitrahana tamin'izany. Natao omaly ihany koa atao amin'ny 𝗧𝗥𝗜𝗚 Analamahitsy ny komity lehibe izay natao hanavoazana ny biron mpitantana ny sampatia synodam-paritany Arivo Avaradrano ary nandray anjara tamin'izany ny fivondronana teto amintsika. Apatsahivina ny kape ny mpiandraikitra ny ray aman-dreny ireo filoha eto amin'ny fivondronana ny FMTROS fa atao anio tolakandro ao amin'ny sosola manomboka amin'ny 3 ora ny fivorimben'ny sampatia. Ho fankalazana amin'ny fetim-pirenena malagasy dia manasantsika fiangonana hanotrona ny afim-pifaliana izay atao ny talata 15 volana jona manomboka amin'ny 5 ora hariva eto tokotanim-piangonana. Ny sampana VFL finaritra amin'ny alahady 30 volana jona ho avy izao no concert iarahantsika amin'ny gropy Jaws Band manomboka amin'ny 3 ora tolakandro koa mangataka ny fiangonana sy ny havana aman-tsakaiza mba andray anjara sy andrifa ny tapakila fa mbola misy amidy any amin'ny tsirairay. Misaotra indrindra fiarah-miasa. Rakim-pisaorana ho an'ny mpitandrina mangataka vavaka ho an'ny toy ny fianarana sy ny fiainanay. Fisaorana izay taranako tompoko vavy Ravony Arsoa Helena dia maneho fisaorana anareo tamin'ny fidododoana sy ny fampahirezana nataonareo tamin'ny fahalasana ny reny malalanay. Andriamanitra manankarepasoavana ny amaly fitianareo nanolotra fararakitra ho fanoisana ny asa. Fisaorana Rasolofomanana Jean-Claude Mivady sy ny zanany ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana amin'ny fiangonana ny mpitandrina ny biron fiangonana ny sampana velona rehetra ary ny dekona sy ny loholona manontolo ary ny safifa ny tondram-bavaka ny menakavy
no ny fahalasanany 𝗧𝗥𝗔𝗛𝗛 Marie Jeanne reny malalanay koa mametraka faradidy eto amin'ny fiangonana Chapelle Militaire Apaibe dia misaotra amin'ny fiaraha-miory. Izay indray ry havana vaovao iray tamin'izao maraina izao voninahitra ho azy irery ihany. Mandray fitenenana ny sampana sekoly alahady. Ireto mpanompon'Andriamanitra ireto ry havana dia navita ny fanamasinana ny fanambadiany koa angatahana izy ireo mba hitsangana rehefa voatonona hanarany. Randria mamonjy Gaio 𝗧𝗥𝗔𝗛𝗛𝗛 Velotrova Ramila 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗛𝗛 Stiva Olivier sy randriana atoandro ny voery lalaina. Reo izy ireo dia miarabanareo ny fiangonana. Mahazo toerana tompoko. Anatanteraka ny rakitra isika, koa ny korala no anatanteraka hira mandritra izany.
andeha iraintsika ny hira mialony tsodrano sy aoriny tsodrano. Tsodrano atolotra anareo aminaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary Andriamanitry ny fiadanana amasinareo samy ho tanteraka, ka hokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo, ary ny tenanareo tanteraka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Hoy ny Tompo, miambina, mivava. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka, ary ny Fanahy Masina. Amen. Misy ny asa sy fampaherezana ho antsika izay mangetaeta ho amin'izany.